Fanotanterahana tamin'ity androany ity kosa ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zony mpanjifa anisan'ny karakara ny momba an'izy ity moa ny tambazotra nasionaly ho an'ny fiarovana ny mpanjifa fanadihadiana nataony rotsy rakotony iray ny isitsiry rakoto arsan andiany faharoa amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa no nitanterahana androany tetsy amin'ny plan anosy natomboka tamin'ny heritaona ny fankalazana ho an'ny teto Madagasikara ny tamin'ity taona 2014 ity dia ny lohahevitra momba ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao no isan'ny natao laharam-pahamehana hatreto aloha dia mbola ny tambazotra nasionaly ho an'ny fiarovana ny zony mpanjifa ny mbola isany ny karakara ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpanjifa arak'izany dia takian'izy ireo ny tokony hananana ministera iray piahany zony mpanjifa satria tsy misy tsy mpanjifa hoy izy ireo ny eto Madagasikara. Manana didy koa izahay iteny ampitondra fanjakana hoe apetrao ny rafitra sy lalàna miaro ny zoan'ny mpanjifa. Apetrao ny politika pirenena mikasika ny fanjifana satria tsy misy firenena anankiray mandroso raha nona ny vahoaka ao anatiny ary ny firenena rehetrarehetra tsy maty mosary dia manana ny ministère de la consommation zany midika fa ministère ilaina satria tsy misy tsy mpanjifa na iray azy diky zany fa ny zavatra anankiray aza zay tsisy ambaratonga n'olona rehetrarehetra raisana ohatra fotsiny hoe tsy mialina korona zany raha mitena zany fa maka ohatra ministère de l'artisanat 2 millions ny mpanao asa tanany nefa sina ministère fa ny mpanjifa fa itaiza inona moa ny memen'olona tamin'ny nanomboka ny fotoana iny hoe miazakazaka dolo miakatra ny vidim-piainana miakatra ny vidim-piainana nisy ministère anankiray ve tena nisanany ray andraikitra hoe ahoana marina ijerena ty vidim-piainana ity no amafisin'ireo mpikambana avy ao amin'ny tambazotra nasionaly ho an'ny fiarovana ny mpanjifa hatrany moa fa tokony hipetraka ny ministera ho an'ny fanjifana sy ny fampitaovana nambaran'izy ireo fa manana teknisianina manana traikefa amin'izany izy ireo ary vonany hametraka ny tokony atao eo anivon'izany ministera izany karazana fanampy izay niraisin'ny tambazotra nasionaly ho an'ny fiarovana ny mpanjifa arak'izany ny tantanana sy hanomezana teknisiana ho an'ny fangatahana fampijoroana io ministera vaovao io